fiavina fafinoniray eo no andraisanay lay fanay mampifankatia mampifandray eo amkianja fiteraniray samihafa fiavina fafinoniray eo no andraisanay lay fanay mampifankatia mampifandray avela azolaka le fiterana le fanjakany mpanjaka sanamboya Asatra tao feo tsara rindra ila tompotsika ila tompo tsara indrindra avela azolaka le fiterana le fanjakany mpanjaka sanamboya Asatra tao feo tsara rindra ila tompotsika ila tompo tsara indrindra fiteraniray rehefa tody soa ao an-danitao eo no itoeranay mandraky izay andro mpifaliana ao an-tranondray eo amkianja fiteraniray rehefa tody soa ao an-danitao eo no itoeranay mandraky izay andro mpifaliana ao an-tranondray avela azolaka le fiterana le fanjakany mpanjaka Asatra tao feo tsara rindra ila tompotsika ila tompo tsara indrindra avela azolaka le fiterana le fanjakany mpanjaka Asatra tao feo tsara rindra ila tompotsika ila tompo tsara indrindra jesosy ivavaksika tsy manina mazotoerana anolotra zay nateritsika teo an'Andriamanitra raha eo raiso indro ny fanatim-piderana fanatitra ny fananana aterina ho voninaitrao ilay loharanony zavatra rehetra ilay loharanony fahatsarana rehetra ho voninaitrao makasitraka tompo mandray izay natolotray sotr'Andriamanitro amen teaksika marika fanfotsika rehetra ny fanaterana fanatitra Alléluia. Mba fantatrareo ve fa tianareo Jesosy? Tenenao ary ny eo akaikinao hoe tianao Jesosy hoe ao ampony ianao hoe jereo tsara masony dia zao teneninazy. Mba fantatreo ve hoe
no ianao rery ianao io hoe dia manirakolona avy any lavitra any Andriamanitra hoe tenena izy ho anao androany maraina. Mafantatrareo hoe fa zay mpanompokelin'Andriamanitra tsisy nininona fantatrainy amin'ny asan'Andriamanitra sy izay ataon'Andriamanitra fa zao fotsiny nirahany zay ohatra ny facteur. Nareo fa mahita facteur irahana mitondra taratasy any amin'ny adresy anankiray dia sokafan'ilay facteur le taratasy dia vakiny any an-dalana ny afatra. Tsisy an'izany. Migadra ny facteur manao an'izany. Fa zao ohatr'izay mihitsy ilay zavatra hitranga eto androany. Zavatra hitranga eto androany mandefa Andriamanitra messager na mpitondra hafatra. Dia izay zavatra rehetra hitranga eto androany dia na zay ara tsy mahafantatra an'izany fa Andriamanitra mahafantatra an'izany. Fa zay fotsiny mahazo antoka hoe hiasa eto Andriamanitra androany hamangy olona anankiray eto Andriamanitra androany hiteny eto Andriamanitra androany hanangan'olona eto Andriamanitra androany hanova fiainana eto Andriamanitra androany hamonjy olona eto Andriamanitra androany. Ary rehetra izay olona zay dia tiaka izy ite-tanana mafy ho an Jesosy Kristy. Halleluja. Nisy fotoana nanontany an'ny Tompo Jesosy fa inona mihitsy no mahatonga ny Daniel efa ho atsipy any andavaky ny liony dia mbola tono be. Vakio any ny tantaran'ny Daniel amin'ny Daniel toko fahenina. Tamin'izy ho atsipy any andavaky ny liony tsy hitanao mihitsy ny eny amin'ny zavatra teneniny hoe mistress izy hoe zavatra miandry rehefa avy eo anie lavaky ny liony. Fa mandeha dia anontaniany mpanjaka izy hoana ry Daniel dia tsy tezitra amin'ny mpanjaka izy tsy teny amin'ny herany mihitsy ny hoe olona amin'ny stress izy tezitra amin'ny mpanjaka izy fa tsy mba olona tsara teo amin'ny firenena ihany ko maninona no atsipy any andavaky ny liona tsisy fahadisoana nataony satria raha nijerena ny tantarany Daniel dia olo marina izy mahitsy izy matahotra an'Andriamanitra izy mivavaka amin'Andriamanitra izy ary mifivavahany azy nanipazana azy ny andavaky ny liona satria niakuzenry zareo tao anatin'ny fivavahana izy araky ny lalàna mba hisamborana azy vokatry ny fialonan'ny mpiara-miasa taminy. Fa zao tsy nampaninina azy zany rehetrarehetra zany. Sonona taony tao Babilôna nefa zany valiny voarainy Daniel teo amin'ny fiainany. Dia zao no namalian'Andriamanitra Rodolphe rehefa tsara ny communion'ny olona amin'Andriamanitra, ny olona tena tsara fiombonana amin'Andriamanitra dia tsy mety maloto fo aman'olona zany. Tsy mety maninona hoe tsy mety maloto fo aman'olona zany. Na olona efa hita manao ratsy zao azy dia mbola le olona indray no mampalahelo anao satria tsy le ataon'le olona fa le fiainam-panahiny tokony elany amin'ny faharatsiana ny mavesatra ao am-ponao. Zany no mahatonga an' Jesosy raha ny marina tokony ho tezitra amin'ny mpanoty izy fa honena mpanoty izy communion. Rehefa tsara zany ny communion anao dia hita hoe akaiky kely ny fahafahan'Andriamanitra mahazaka ny ao anatin'ny fonao iaina ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ilay karazan'olona taitaitra ianao hoe misy problème dia iny ianao fa misahoalina, misy zavatra mitranga tsy dia mahafinaritra dia iny ianao no mikaraikona. Fa ninona zavatra lalovanao dia azon'le communion ianao anan'le toe-po patokina an'Andriamanitra hoe ary zay miaraka amiko ozy Jesosy dia eto amiko mandrakariva izy satria za manao zay sitrany. Hitanareo ny fiainantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia manamafy ny toetratsika tsy ontsona nataitra ho anaty tafiotra fa miazona ny toe-ponao atoky an'Andriamanitra andresy ady sarotra rehetra lalovanao. Na tsy mpitondavaky ny liona izy ny mpanjaka efa nieritreritra hoe maty izy satria very olomanga amin'ny firenena raha maty Daniel. Teo izy mpanjaka eo ambarivavany Daniel mbola ovenao aza miasa saina ny amiko ry mpanjako
fa ny Andriamanitra ane izy izy naniraka ny anjely ny anakombona amin'ny vavan'liony izy raha tokony ho izy tsy tokony isy ny fandraharany Daniel tamin'ny mpanjaka ntsony fa tonga dia raikitra ny ady dia na ho aizy Daniel na ho aizy any alehany mavesatra ny fony satria tsy rariny nataon'ny mpanjaka azy fa ozy izy Daniel nandeha moramora ndry ny mpanao tsy andao tsy maninona fa matozo zavatra zao no mitranga misy programme ndray eo ambadika zao satria ny fiainako tsy ny circonstance tsy ny zavatra mitranga no maritra ny fihefarako fa zay opela tanan'Andriamanitra dia Andriamanitra no maritra ny fihefarany mety mafy ny ady lalovanao mety zavatra maro samihafa no atrehnao na eo amin'ny fiainam-piankonanao na amin'ny fiainanao andavanandro na amin'ny asa mandraharahanao na amin'ny fiainam-pahasalamanao fa zao no tiako ampahaherezana anao asikotsikotsika any amin'ny endrikao asy fifaliana sy fitsahara ao amponao fa raha Jesosy avy any Nazareta miaraka aminao tsy izay nitrangy ety ivelany no hamaritra ny efaran'ny fiainanao raha-pitso fa zay matoky anao Jehova dia vota mandrakizay tsy mareteka van'Andriamanitra androany ariva dia zaratsika ao anatin'ny fotoana fohy ny amin'ny hoe miaina amin'ny maizy azy an'Andriamanitra ary malala tsara ny fon'Andriamanitra amin'izao ny farany zao dia misy fampianaran-diso be dia be misy mizara hoe tianao Andriamanitra ka nadalana endry ianao na mety na tsy mety dia zao Andriamanitra mitoetra ho fitiavana foana noho izany ny zavatra ratsy rehetra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona dia tsy avy amin'Andriamanitra ireny fa avy amin'ny devoly dia noy misy zavatra mifamoafao io amin'ny fiainana indraindray tsy voatery ho avy amin'Andriamanitra le izy mety avy amin'ny devoly tokoa ary misy koa nefa tena fanahinin'Andriamanitra mihitsy hoe avy aminy nareo ve tsy namaky ny Samuela voalohany toko voalohany ny tantarany ana le vehivavy momba atao hoe mamany Samuel Baiboly dia niteny hoe Andriamanitra mihitsy namomba ny kibony ana ao an-trano amin'io le penina rafivaviny teny ratsy azy foana ory le momba tia aiza ihany tsy mamokatra tena maharary ny azony nangidy tamin'ny ana ny Yesu sy ny latsany ainany tao an-trano fa zao ny zavatra mahafinaritra tsy natao ny ana sakany zany tsy andehanany any amin'ny tempoly angatahany taranaka amin'Andriamanitra enoy mahagaga fa ndraindray eo amin'ny fiainana reny olona ratsy fanahy reny indray no ohatry ny mamokatra kokoa noho ny olona tsara fanahy dia variny ianao hoe za mivavaka za manao ny sitrapon'Andriamanitra nefa le olona eto tsy mivavaka sady gentilisa dia nefa mahagaga fa le penina tsy mbola tany amin'ny tempoly mihitsy indray nananjanaka fa le ihana tena mivavaka indray ny tsisy nininina tsy azo faritana amin'ny zavatra tety ivelany fitondran'Andriamanitra tsy hoe rehefa manana ianao dia poranao zay Andriamanitra na rehefa tsy manana ianao dia nielan'Andriamanitra ianao ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy faritana amin'ny zavatra iainanao ety ivelany fa mitoe-panahy ao anaty feny fiadanana ka nininona Yesu mitranga nininona zavatra mitranga be dia be ny olona arakaraky ny tsy fetezany zavatra iainany ny elany amin'Andriamanitra aza mba manao an'izany fa voazana be ny ianao raha misy problème eo amin'ny fiainanao dia vamanao mandositra an' Jesosy vao maitsika manantona an' Jesosy mba ho karakarainy satria ny fanoloran-tenantsika tsy nankinitsika tamin'ny fisiany vola na tsy fisiany vola na ny fisiany arena na ny tsy fisiany arena fa ny fanoloran-tenantsika napetrakintsika eo ampelantanan'ilay may mitantana amin'ny fahendreny amin'izay fitondrana tiany efarahanao ary tady ity fa Andriamanitra rehefa miantso anao efa hitany hoe aiza ny anomaniny anao raha-pitso ny kajin'Andriamanitra tsy voafetry ny fotoana androany mety be ranomaso be anao satria mafy be ny zavatra mitranga tsy mampaniny zany fa azakivy manatonan'Andriamanitra foana antsoa ny anarany halleloja fa lasa ho ianana andeha mivavaka dia ka izy ity misy programa an'Andriamanitra tsy tia no tanterahana amin'ny olona be dia be fa ho an'ny ana rery ay Andriamanitra ity mitady mpaminany dia ny vavaka tokony nataony ana raha zay ny valiny hatramin'ny voalohany dia efa ela izy ny nananjanaka fa kay i Samuel ity anatante satria variana miady amin'ny peniny ana
dia izay mahatonga le problema mitarasoka be. Aza lany fotoana mifamaly aman'olona ao anaty problema. Aza lany fotoana manendrikendrika olona nizaniza na mialina nizaniza. Mahatonga ny olona ratsy fanahy tsy tsara fiombonana amin'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay izy. Dia ao anatin'ny faharatsy-panahy sisy finoana voatahiry zany ao anatin'ny olona ratsy eritreritra. Satria ny fieritreretana maloto dia manimba ny finoana hozy izy Paoly. Allô? Mihaino tsara venareo? Hitanareo, rehefa voamboatra ny toetranao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra, dia zao tadidio. Tôt ou tard, tsy maintsy omen'Andriamanitra anao ny tolotsaina avy amin'ny fanahy masina, ahatonga na ny vavaka zay ataonao azy mifanandrify amin'izay andrasan'Andriamanitra aminao. Taloha ihana ny vavaka. Andriamanitra, za no vavaka atao amin'ity trano ity. Maninona ny tsy omenao taranaka fa penina ratsy fanandray no omenao. Nomen'Andriamanitra izy sa tsy nomena? Tsy nomena. Satria vavaka diso tereny filany an-dranomaso mba hisy isehony amin'ny manodidina azy fa miasa amin'ny fiainan'Andriamanitra rehefa voata izy. Hitanao le fomba fisainana tian'Andriamanitra antsina. Aza miaina ho an'ny olona, miaina ho an'Andriamanitra. Rehefa mivavaka izy dia zao no nataony. Jehovah, ianao no Andriamanitra ny lanitra. Amin'izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanakao ray dia mivavaka aminao aho. Fa raha omenao zazalahy dia atolotro sy omeko anompo anao. Hozy izy Andriamanitra rapida be. Omen'Andriamanitra anao ane izay niriny fonao. Ny antony, tany amin'Andriamanitra izy nitodika nanao fanekena tamin'Andriamanitra, fa omeko anao izay omenao. Ka Andriamanitra koa amin'io manana problème. Inona ny problème an'Andriamanitra? Tsisy mpaminany izy satria ely mpaminany efa niodina tamin'Andriamanitra. Le mpaminany nisy tamin'izany efa niodina tamin'Andriamanitra. Dia hozy izy Andriamanitra hoe tsisy mpaminany tsony eto amin'ny Israely. Fa miandry aho hoe roviana ary nisy mpaminany eto amin'ny Israely. Zavatra nitranga. Atsangany an-tanan'izay mandeha. Vao nanomboka ny saina mpaminany an'Andriamanitra ely dia iana dia ny saina taranaka ho an'ny ana Andriamanitra. Ny zavatra nisy tsy nierina akory ny taona, iny fa bevoky ana. Ny arivan'iny any dia namokatra ana sy elikana vadiny. Dia ny apitson'iny voanota izy, mbola tsisy Samuel akory, mbola tsy bevoka akory fa vao avy any amin'ny tempoly tonga dia miramirana be izy ody ao an-trano. Inona ny fifaliany fadianina mihitsy izy tamin'io andro, fa tonga dia gaga daholo ny tao an-trano. Na le mpaneso ara varina hoe fa inona koa nahazo an'ity tao miramirana. Hitanao, ianao rehefa kalain'ny olona dia zarany ianao hitomany isan'andro. Fa diovo fofa ny fifalianao tsy avy amin'izay zavatra hitany masonao na reny ny sofinao, fa ny fifalianao ao amin'ny fanahy masina mamaly vavaka anao. Noho izany tsy tokony akasikany ao anatin'ny fon'ny olona tsara communion amin'Andriamanitra izay zavatra rehetra amin'ny se-passé ety ivelany. Tsy ratsy toetra izany ny olona tsara communion. Raha vao matanjaka ny fiombonana amin'Andriamanitra dia ho amafisiny fiombonana ny lanjan'ny fahatokiana ao an'Andriamanitra, miatrika zavatra tsy dia mahafinaritra anao loatra eto amin'ity tany fandalovana ity. Dia gaga ianao, hitako Daniel mitsikitsiky nao any andavaky ny liona aza mbola mampahery mpanjaka. Hitako Sadraka sy Mesaka sy Abednego tsy tezitra na mamoy fo fa mitsika eo amorona lafaoro nefa ho atsipy ihany. Misy zavatra mafy lalovana fa maivana le izy rehefa eo Andriamanitra. Teteny aminao ary fiangonan'i Jesosy. Zany karazana toetra tsara ananana teraka avy amin'ny filazantsara marina zany. Ara-piombonanao amin'Andriamanitra dia sady hitahiry ny fonao ho fantatry Jesosy amin'ny fotoam-pampakarana no hatonga an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao amin'ny fomba tsy takatry ny sainao miatrika olana goavana eto ambonin'ny tany. Ty tany ity tsy hanome fiadanana ho anao zany. Tsy eto amin'ity tany ity ny fiainana ho antsika, fa manana fiainana tsara lavitra tsy manam-pahataperantsika no manan'Andriamanitra ho antsika aorian'izao fiainan'izao. Amin'izay fotoana izay, eo na mpanao ny natao. Aleloia.
Ary izy faly tsenanao satria nialalany ianao mitoetra amin'ny sitrapony. Ianao mitoetra ao amin'ny sitrapony. Zay no lalany ianao. Mahita amin'ity androandroany ity, Andriamanitry ny fiadanana, Rain Jesosy Kristy, hiasa mahery eto amin'ity toerana ity ho anao manokana. Mba tsy hangano hoe ny tanan'ny olona zay tena mino fa androany ny fotoana ikasihan'Andriamanitra ny fony. Dia androany koa ny fotoana iasan'Andriamanitra hanovan'Andriamanitra ny tantaram-piainany. Tena mino an'izany izy. Le fiovam-piainana aloha jereo tsara, tsy hoe kasihana ianao fa jamba dia nahiratra na hoe marenina ianao dia nandre. Tsy izay aloha le fiovam-piainana voalohany, fa le fiovam-piainana voalohany ny fahatsapanao ao anaty ny filana ho an'i Jesosy. Olay ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra irinao ety ambany masoandro. Rehefa resy lahatra ianao niombona amin'i Jesosy ka handray azy dia hovaininy ao anatinao. Ty fampianarana ity tena diso be ty zavatra mitranga anankiray ity. Ny hoe fihononana fotsiny amin'ny fijerevanao an'Andriamanitra amina angle anankiray. Inona le angle anankiray? Le hoe fitiavana izy. Dia hatreo. Tiako fantatrao, fitiavan'Andriamanitra, fa masina sy marin'Andriamanitra. Ary izy ihany koa dia Andriamanitra mpamalisoa zay mazoto mitady azy. Ao aloha, mila fantatsika zany fa fitiavan'Andriamanitra, marina zany, fa masin'Andriamanitra, ary marina koa Andriamanitra. Mila mamaky Baiboly tsara tsika. Fa ny olombelona tsirairay avy dia tsy mitovy ny valim-pity omen'Andriamanitra azy any an-danitra. Mila fantatrao zany. Rehefa miala eto tsika dia tsy mitovy ny valim-pity omen'Andriamanitra atsika. Ary ny valim-pity omen'Andriamanitra ny olona tsirairay avy tsy mitovy io dia mifanaraka amin'ny fomba niarahan'ny olona tsirairay avy tamin'Andriamanitra sy ny nandraisan'ny olona ny teniny ary ny fampiaran'io olona io zay teny voarainy teo amin'ny fiarahamonina nisy azy. Na ny any ampiasanao, na ny ao atokantranonao, ny any amin'izay toerana misy anao tsirairay avy. Korintiana voalohany tonga dimy ambin'ny folo, ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Fa tahaka nahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra ao amin'ny Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy. Tanareo zany? Kristy ny santana, rehefa afaka izany, dia izay ny Kristy amin'ny fiaviany. Jereo io teny io, nefa samy amin'ny filaharany avy. Misy rang zany le izy. Tena normal zany satria tsy mitovy ny fijerevan'Andriamanitra ny fanoloran-tenan'ny olona tsirairay avy. Misy olona manolo-tena tsy feno fepetra akatoavan'Andriamanitra ny fanoloran-tenany. Ny fepetra ijoroantsika amin'ny fiainam-pahamasinana. Anamasinantsika an'Andriamanitra ny fitondran-tenantsika sy ny fijoroantsika ary ny zavatra ataontsika eto ambonin'ny tany tsy mitovy. Ny fijoroantsika iainantsika ny sitrapo sy ny fahamarinana tsy mitovy. Nefa samy amin'ny filaharany avy. Korintiana voalohany tonga dimy ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo. Zany voasoratra ato. Rehefa tonga zao ny teny fahamarinana dia misy mandà ary misy manaikina eo natsika eto ary. Misy olona tonga dia tapa-kevitra iainan'le teny. Fa mbola misy olona mametra-panontaniana hoe fomba ahoana ny iainako an'izany. Mivoaka eo izy dia ny ataony omaly ihany mbola itohizana. Nefa Andriamanitra efa manova fiainana. Azonao le teny tonga mipakany aminao dia teny tonga anangana anao. Miavana amin'le teny aloha ianao voakasihan'le teniny ao anatinao. Misy olona miova fo eo no eo. Dia iny fanapahan-kevitra iny ny hitan'Andriamanitra, mampijoro an'Andriamanitra hikasika ny fiainany eo no eo. Misy fotoana namangy olona marary, tena olona marary mafy zany. Ny dokotera efa nandoha azy ny hôpitaly efa niteny hoe ndana hoe tomody fa ny devoir tomodiny io meo azy daholo izay sakafo tiany hohanina fa tsy mihoatra ny herinandro dia ho faty. Tonga tao an'tondra teny fiainana ohatr'izany teniny zaraiko taminao zany. Nangano hoany no mason'le ramatoa. Dia zao nataon'le ramatoa, pastera, raha tsy maintsy izao ny fotoana eo anao koa amin'Andriamanitra. Zany nataony. Dia mivavao ana fa zay lalany hitondran'Andriamanitra tsy maninona. Tsy niany fahasalamany intsony izy, na ny hositrana, tsy niany tenany izy, fa nandray teny izy. Dia tao amin'le teny mibebaka izy. Fa vao nanomboka mibebaka tsy natahotra ny ho faty le ramatoa
nanomboka ny aisotra ny aretiny tsy kelikely ny tarafina amin'izay le aretina tokony hafaty ahy tsisy tao anatin'ny vatany le cellule cancéreuse. Ny antony tsy fanasitranana ny tanjony fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainy, iavana amin'ny Jesosy no ilainy, iombona amin'ny Jesosy no ilainy. Namaly an'le tenin'i Jesosy izy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Ny ilainy marary tsy fanafody any asitrana azy, satria ny fanafody fitaraina ny olona manaintaina mila fanasitranana, fa mpanao fanafody no mitondra fanasitranana ho an'ny olona rehefa tafaombona mpanao fanafody izy. Le mpanao fanafody Jesosy ka ny ilain'ny olona Andriamanitra fa tsy zavatra hainy atao. Zay no mahatonga anay manokatra ny masom-pananao, tsy mampanantenanao ny zavatra hainy atao fa mampiombona anao aminy. Rehefa tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, izy ny loharano fahatsarana rehetra. Afaka mikasika amin'ny fiainanao ny fomba tsy takatry ny saina izy. Andaony antsika hijery zavatra tantara marina, iantso tantaran'olona anankiroa tsika ato anaty Baiboly, dia hojery antsika ny tantaran'ireo olona anankiroa ireo anaporofona aminao fa zavatra tena nisy ty tantara ty hoe fitiavan'Andriamanitra, fa ny zavatra hitrangy eo amin'ny fiainanao dia misy idirany amin'ny fampiasanao ny safidinao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ohatr'izao. Fa Andriamanitra tsy ela amin'ny zavatra hainy, rehefa feno ny fepetra amalinao le zavatra tadiaviny. Ny tena secret atoroko ireo secret aza tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, manery an'Andriamanitra amaly an'izay zavatra tadiavinao. Fa tongavy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miasa saina amaly izay zavatra tadiaviny aminao. Ny zavatra manjoanao fantany fa tsy mila tenenina aminy, fa ny zavatra ilainy aminao no ampafantariny anao mba afahanao verina aminy. Le zanakadala veriny rehetra rehefa niala teo amin'ny rainy, fa ny fiverenany teo amin'ny rainy na tonga azy na azo ny zavatra rehetra. Fiverenana ny tadiavin'Andriamanitra, fiverenany toe-po mibebaka mariny. Matsiaro ianao fa diso, matsiaro ianao fa nanao izay nampalahelo azy, matsiaro ianao fa mila ny famonjeny, matsiaro ianao fa very ny fiainanao raha tsy eo izy. Ty tantaran'olona roa lahy ty mahafinatra. Mameo kely le pasteur mba jery tantaran'le jiolahy anankiroa teo akavanan'i Jesosy teo akaviany. Meo kely ty vi afaka meko azy dia mba mamaky Baiboly. Azafady indrindra tompoko. Le jiolahy anankiroa sy ny fifampiresahany zareo mandrapatonga Jesosy ny teny hoe anio ihany dia eo anamiko any paradisy ianao. Alleluia. Mandroso Jesosy io tonga so ianao e, fa manerana ny fanatrehanao, maniry ny fo te hitoeranao, kasi ao Jesosy io manantenanao e, fa faraniza ilaiko sy tiako neo anilanao. Lioka toko fa 13 atombotsika amin'ny andininy fa 7 amin'ny 30 ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nahantona teo ireo dia niteny ratsy an'i Jesosy ka nanao hoe tsy ianao ve Kristy e, fonjekoranga ny tenanao zay ah. Fa namaly kosa le anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe hoenao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia zao samby voeliko zao ve? Marina neny ny anamelohany antsika satria mandray ny valiny ataontsika isika. Io lehilahy io tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory azy. Ary io le jiolahy anankiray, Jesosy io tsarovy ah rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia ho Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no iaonanao amiko any paradisa. Amen. Jereo zay teny zay, jereo tsara zay teny zay.
Jiolahy firy le izy? Firy le mianatra soratra masina kely tsika. Jiolahy firy le izy? Ndray taiza? Ary ndray? Tato miteny teo amin'ny akavanana voalohany dia teo amin'ny akavia zany hoe teo amin'ny avia sy havanana zany a nisy andreo jiolahy reo. Dia taiza ny toerana nisy an'i Jesosy? Raha misy olona roa na telo mivory amin'ny anarako dia aiza? Eo afovoany. Andao tsika eritreritra hoe tsika rehetrarehetra zany ohatrany hoe ekeo fotsiny fa aza miketriny ianao fa sao dia manao ataoko hoe jiolahy daholo tsika rehetra. Dia eo afovoanitsika zany Jesosy. Dia nao ve mieritreritra fa Jesosy tsy tian'le jiolahy anankiray nanohatra azy na hoe nendany kokoa amin'le jiolahy izay natakatra ny fahamarinana, mitovy ny fitiavany andreo. Mitovy ny fitiavany andreo. Teo amin'ny avia eo amin'ny akavanany Jesosy nisy andreo ary Jesosy ny teo afovoany. Mitovy ny zavatra nanjoandreo jiolahy anankiroa reo. Ary inoko fa Jesosy dia samy tian'ireo jiolahy reo. Tsisy anankiray akaiky kokoa azy. Fa tamin'ny voalohany mitovy ny fitiavany andreo jiolahy reo, samy tia ny hovonjeny ireo jiolahy ireo. Tsy hoe akaiky kokoa azy le nibebaka, fa lavitra azy le masika sy ratsy fanahy. Teo afovoany tsara Jesosy. Mitovy ireo jiolahy reo teo imasony. Fa ny nasamy hafa azy ireo dia zao, le ray nino fa ny ray kosa tsy nino an' Jesosy. Ny ray terenofo hitady an' Jesosy, reny le mitory fanambinana ilainy eto an-tany fotsiny amin'i Jesosy, le jiolahy anankiray. Fa le anankiray namaly hoe mba tsarovy rehefa tonga any paradisy ianao, io ndray le mpino mametraka ny lanjany mandrakizay ho ambony noho izao tontolo izao. Fa izy roa reo samy jiolahy. Dikan'izay tsisy marina na le manantena ny tany fotsiny na le manantena ny lanitra. Le izy zany tsy hoe ny fanantenanao maritra ny mandrakizay, fa ny lanja metrahanao ny famonjena avy amin' Jesosy. Tonga saina le anankiray laza hoe zao ane, io Jesosy io izy tsy nanota mihitsiny, lasa mpaminany le jiolahy. Dia ndao ne eritrereto mihaino tsara tsika, io jiolahy io matoa naalala an' Jesosy hoe tsy nanota mihitsy. Naalala azy hoe zanak'Andriamanitra, mety mpanaraka fivoriana ao anatin'ny sinagoga ohatra zao. Zany rehefa any amin'izay toerana misy an' Jesosy mitory teny, io ngarainy tonga dia mihaino hoe zany mihitsy. Fa rehefa rava amin'ny fivoriana, ny ataony ihany ny ataony. Nefa rany teo amin'ny azo fijaliana ny antony izy satria tsy niova fo. Naalala ny marina izy fa tsy niaina n'le fahamarinana. Fa rehefa tao anaty fangiry firiana izy tonga saina, ny fanantenako farany raha samy ody any akaiky mpamonjy andro any. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Dia ozy le anankiray teo anilany, raha tena mesy mitante, mesy mitady, mesy raha tena mesy mariny ianao, vonjeo ny tenanao, dia soroko zahay hiala eto amin'ity toerany ity. Mahagaga, tsy ny fampahoriana ny manova fo ny olona, fa na samy antony amin'ny azo fijaliana azy, dia misy maty fa ratsy fanahy, ary misy maty ao anaty fahatsara-panahy. Donc tsy ny fangirifina sy ny fahantrana ny mahatonga ny olona hoe tsara fanahy sy ratsy fanahy, fa karaktera, toetra. Samy mangirifiry zao ihany. Dia ozy izy le anankiray, ialahy ve tsy mba matahotra an'Andriamanitra letsy? Io ane ozy izy tsy mbola nanota mihitsy nanao nininina. Tsika sy nareo raha ohatra zao normal satria tsika nanao ny nataontsika. Fa izy tsy nanao nininina mihitsiny. Jesosy zao za manapahatakarana fianao ihany no mizara an'izany. Ry Marta reny zao mahafantatra an'izany daholo. Marta andry Lazarosy efa niteny hoe fantatra fianao amin'ny andro farany mbola ho avy dia amin'izay hitsanga ny Lazarosy. Zany hoe niaraka kory tamindry Marta zany izy prômandry Marta. Fa ny problème izy nandray fampianarana fa izy tsy niaina n'le fampianarana. Mba fantatrao ndraindray ny amafy ny fonao tsy mety manao ny sitrapon'Andriamanitra ny mahatonga ny problème anao mihenjana aza miandry any amin'ny azo fijaliana vo hiteny hoe eto any paradisa. Satria rehefa tian'Andriamanitra ianao dia aza diny koa ny bokin'ny Apokalipsy milaza fa ny zanaka tiako no anariko sy faiziko.
mandrapatongarona fibebahana misy atreny le lalana tsy antony zay kory ny anompotsika an'Andriamanitra fa ny anompotsika an'Andriamanitra ny alalatsika ny asarbidy ny fitiavany atsika fatary fa tiany ianao ny ainina tolono anao mato anao Jesosy todika leranamana Jesosy io arak'ilay fampianarany tsarovy ary rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao le ray nametraka ny fisiany Jesosy mbola manandanja mihoatra noho ny fahitan'le anankiray ny fampiretany ny amin'ny Jesosy amonjy azy ho afaka androany androany tsarovy rehefa any para tonga any amin'ny fanjakanao ianao tonga dia nitodika Jesosy dia niteny taminy anio dia anio ihany instantané le miracle rehefa le mandrakizay ny voakitika no zany androany aza tonga eto tereny fanasitranana aloha na miracle tongava aloha eto anokatra ny fonao ho amin'ny mandrakizay rehefa ho amponao mandrakizay mora kely nitodian'Andriamanitra amaly anao eo no eo Andriamanitra zany zao androany tady fo mibebaka tiany ianao fa juste koa izy Andriamanitra dia Andriamanitra juste amour juste et vérité zany toetra n'Andriamanitra le raha anankiray tonga dia nahita paradisy fa ny anankiray ty tany ty ihany ny famonjeny eto vonjeo aloha zao fa zao aloha ny tena mila zao zany hitanao toetrana jiolahy tsy mahafantatra fa tsy ny tenany efa io ihany nandrobany sy namerezany fananana Jesosy koa mbola tia norobaina nasitra anazy anafaka azy anaisotra azy eo amin'ny azo fijaliana zany toetra zany tena toetra sadika tsy tian'Andriamanitra zany ianao sady efa tsy mety ny ataonao tsy tonga saina ianao mba mandiny tena mibebaka amin'Andriamanitra voavina mon'olona voavina n'olana tsy fantatra na tonga asa mety criminel be mihitsy ny olo rizy roalahy reo mato eo amin'ny azo fijaliana tratra farany tsy nanomeza nandrasan'Andriamanitra taminy fa manery an'Andriamanitra anefa izay andrasany amin'Andriamanitra fatany ihany hoe Messia rehefa miasa ny Messia dia mavita zavatra mahagaga ary anafaka ny Israely zay le judaïsme jiolahy anankiray le anankiray io jiosy ao amin'ny judaïsme miandry Messia dia mitante izy satria ny alalany an'izany Messia zany hoe raha voatra ka misy fahoriana ao amin'ny Israely dia manao miracle le Messia zay ny alalany an'le Messia miracle fa tsy fantany hoe tsy natongavan'i Jesosy anie dia zay nampiavaka azy mihoatra no mpaminany rehetra teo alohany satria izy tsy mpaminany fotsiny fa Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra matiny sangany efa nisy tamin'ny Elisa vatona andorano tamin'ny andron'ny Mosesy ny fampitomboana mofo amin'ny tany anefitra napidina mana Mosesy no zany tsy miracle ny nahatongavan'i Jesosy fa ny mission an' Jesosy apetrao tsara aloha zay nampiavaka azy tamin'ny hafa amonjy ny olombelona ho afaka mifahotana sy ampiombona ny olona amin'ny ray aloha voalohany no zany ny kristianina tsy mametraka ny finoany amin'ny miracle fa manorona amin'ny finoany amin'ny famonjena Jesosy naniraka fa tsy Moïse Jesosy naniraka fa tsy Eli no zany tsy tonga eto tany anoho ny asan'ny Mosesy zay no mahatonga ny olona rehetrarehetra manangana baton eny amoron-drano tsy mety mizara roa mihitsy ny ranomasina na be finoana azy satria tsy zanako Mosesy ianao fa zanak'i Jesosy mila mamaly ianao ny antony nahatongavan'i Jesosy ho nofo Andriamanitra tonga nofo maty teo amin'ny toeranao meo lanja ny famonjeny sy ny mandrakizay zay no natonga Jesosy tonga dia nitodika tsy nihafahafa tamin'ny jiolahy anankiray ary ianao manome lanja ny lanitra noho izay mahamaky anao ho afaka eo amin'ny azo fijaliana anio dia anio ihany ozy Jesosy teo no eo anio tsy rapitso dia ho hitanao fifankahitsika any amin'le toerana tianao io fa io mihitsy ny toerana tena iriko andehanan'ny olona mahagaga tsy apôstôly ny tonga lotany an-danitra fa jiolahy tsy apôstôly ny tonga tany tsy evangeliste tsy docteur tsy mpanompoandriamanitra mirehitsy fa jiolahy mibebaka lanitra tsy titre tsy position tsy toerana lanitra tsy hoe mety ny nataonao na tsy mety ny nataonao
fa ny lanitra sy ny paradisa dia nomen'Andriamanitra ho an'ny olona tena miombona aminy sy mahatakatra lanjany famonjeny mandrakizay sy andrasan'Andriamanitra aminy. Atsangany an-tanan'ny olona izay mahazo tsara ny zavatra zaraiko. Eto am-pamaranana tiako fantatrao, raha ny ray na hita paradisa, ny ray ty tany ty ihany sy ny famonjena izay tiany hoe ho raisiny eto ny eritreretiny Jesosy, dia tsy hoe miangatra izy fa mamaly tamin'ny fomba tsotra izy, ny etaetany tsirairay. Ny etaetany tsirairay no valiany. Dia raha tsara ny fampianarana voarainao dia mamboly etaeta tsara ho anatinao. Fa raha ratsy ny fampianarana voarainao dia mamboly etaeta tsy izy ao anatinao. Raha ohatra zao le jiolona mitady Mesia nafaka azy mihazo fijaliana ny tonga eto, dia zao ny toriny. Raha vao nivaliany Jesosy izy dia niova ny zavatra ny toriny. Teo amin'ny hazo fijaliana satria izay no nahitany an'Andriamanitra. Nivojeny Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Tsy amin'ny hazo fijaliana zany nefa raha ny fiainanao, ho tahin'Andriamanitra ianao, ho miliardera ianao amin'ny herinandro. Zany ny fitoriana. Fa le anankiray tonga any paradisa rehefa tafavoaka ka nasain'Andriamanitra mivenina dia zao no nataony. Misy toerana tsara lavitra ohatran'ny Lazarosy mahantra eny atratrany Abrahama, ka le mpanan-karena ratsy fanatany amin'ny elo lasa nitarena hoe mba irao Lazarosy ho any amin'ny ankonako, mba ho hitan'ireo ankonako reo fa zay niara-ny aina tany fa za maty aloha, dia tsy tiako akaty tsondry zareo, fa tsy haiko nametraka ny ordre na prioritaire teo amin'ny fiainako. Lasa vola be no napetraka fa tsy Jesosy, ka kay ny efarako, tsy tonga ty le vola, tsy tonga ty le arena, fa mahayako no ny faratsy toetrako. Antanambasay fitoriana ny any amin'ny havako mba halala. Ianao ve mahalala fa mety nisy olona fantatrao teo aloha niara-ny sotro, niara-ny goka, niara-ny angalatra, niara-ny janga, niaraka nanao zavatra rehetrarehetra. Mety maty tao amin'ny fahotany nefa olona kaiky ny fonao. Mety efa mikika izy ihany miteny hoe mba andefaso olona reny ambonin'ny tany mba hiteny amin'ny anina raha mbola velona ianary izy. Dia hozy Jesosy rehefa tsy hain'ny mpaminany izy, tsy hainao Mosesy izy, dia any izy zany. Ny raha ny eto nahitranao fa raha isy velona ianao mbola misy atenaina. Ary fantatry fifanoharan'i Jesosy io miantra eto androany. Tsisy olombelona miaino ahy eto ka manatsofina tsy hanararoatra an'izao opportunité zao. Anovanany ao anatin'ny fonao hibanjina sy halala fa tsy fanaperana ny tany fa misy fiainana tsara lavitra ny manan'Andriamanitra ho anao. Noho izany mibeba marina. Le nangataka paradisa ny ona tamin'i Jesosy tahoriana ny fahafatesana, satria ho any Jesosy tahorian'ny fahafatesany. Fa ilay anankiray kosa tsy fantatra izay nalehany. Samy teo fa lalana roa samy hafa. Tsy hoe tsy tian'Andriamanitra, ka Andriamanitra ny efitiavany. Efa ny ona tamin'i Jesosy kosa dia ndresaka tamin'i Jesosy dia tsy jeren'i Jesosy izy ny efitiavany. Andriamanitra tsy mitaizanao gâté pour eux. Ny faneom-pitiavana tsy miankina amin'ny hoe zay tianao no ataony ny rainao. Fa ny faneom-pitiavana mampijoro anao hitodika alala no avinao miaraka aminy. Inona ny teneniny eto? Tsotra le izy, safidio ny lalanao. Nanapa-kevitra vetsika hiaraka amin'i Jesosy. Ny ray tsy nino dia tsy nahazo paradisa, fa zay mino azy ihany ka nampanantenainy fa eo naminy ho any paradisa. Tsy hoe tsy manam-pitiavana Jesosy, fa justa sy marina Jesosy. Azonao ve? Tsy hoe rehefa mangiry-firy ianao dia tsara fanahy. Tsy hoe efa angirifirina manova ny fanahin'ny olona hoe tsara fanahy ho azy, fa misy ny olona efa mijaly fa ratsy fanahy. Misafidy le jiolahy anankiray ny teny ratsy an'i Jesosy. Jiolahy tonga mpamonjy kanefa ny safidy ny overy. Lasa le tokony hamonjy azy indray no nitenenany ratsy satria ratsy toetra. Misy zavatra tsy voatery ho fantatrao fa aza miteny aloha. Ninona tsy fantatrao aza mitsaram-bolony zany. Mandoto eritreritra amin'ny zavatra tsisy dikany. Mety hataraiky ianao ny fotoam-pampakarany zany. Diovy ny fo, miraisa amin'Andriamanitra. Fataro fa ny lanitra sy ny paradisa dia misy lavitra noho ny tany. Tsy toeranao mandrakizay eto, testa kely vetivety ny ainanao eto. 70 taona sy 80 taona zany ohatra ny ray miserana dia vita. Fa misy ny mandrakizay miandry anao. Ny jiolahy iraindray dia ny safidy ny anenina sy bebaka dia tonga tany paradisa sy avitra.
raha toka very ny iray fa avitra ny anankiray dia tsy zay no midika hoe niangatra Andriamanitra, tsy hoe tsy fitiavan'Andriamanitra tsy akory raha mitrangy zany zavatra zany, na tsy manam-pitiavana izy fa manaja ny safidinao izy. Andriamanitra tsy hanipy anao nanary anao any amin'ny elo zany, fa velan'ny olona ho any amin'izay safidiny. Ho anao mihaino azy zao, renao zao teny zao kanefa ianao mandahy tsy haino na koa minimana mpitsofina, tsy handray fahamarinana, tonga ny teny androany ianao mbola eo amin'ny fahotanao io ihany. Eo am-piainona ianao tsy vonona ny ala mihitsy amin'ilay izy fa mbola vonona ny ainony ataonao. Raha ianao mbola mitoetra eo amin'ilay fiainany ratsy dia tadidio fa ianao no misafidy elo. Rava ny fivoriana, ianao mbola miara-mody amin'ny fahotana ihany. Miala tsiny fa safidinao ny ianao, fa tsy ahasakana ny fitenim-pahamarinana, tsy ho torindro dolo zany anairana anao hoe raha mbola mitoy eo anatin'izany ianao dia fahaverezana amin'ny andro ianao. Raha miteny ny pôlisy eto Ambositra, à partir ny amin'ny 23h dia tsy mahazo mivoaka tsony ny olona, fa zay mivoaka à partir amin'ny 23h dia migadra. Efa ianao le dia mivoaka mihitsy ianao amin'ny 23h fa ianao zany no mafy be. Raha samborin'ny pôlisy ianao ka migadra, ianao mihitsy no nanatsafidy hoe higadra. Ohatra izay le zavatra tiako tenenina eto. Andriamanitra dia fitiavana ary naseho zany. Toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy tonga dia voavonjo azy fa zay rehetra mino azy no hanana fiainana mandrakizay. Tsy misy adikevitra ny amin'izany. Izy efa niteny fa isika dia natao hiaina ny fahamasinany. Tia hitanao izy hijoro ao anatin'izany fomba fiainana zany, anamasina azy amin'ny fitondran-tenanao sy ny fomba fiainanao. Zany no antoka hiainantsika ny fanjakana eto ambonin'ny tany. Rehefa tonga io fanjakana io ao anatinao dia mitaky ny fonao hiainan-tsafidy ny fiainany. Satria ny zavatra anafantsika an'Andriamanitra tsy ny asany fa ny toetrany. Andriamanitra dia fitiavana. Rehefa tsy ao anatinao ny toetran'Andriamanitra dia piasa be n'Andriamanitra tsy mahafantatra izay tokony ataonao ianao ary tsy fantatra hoe aiza ny efaranao. Rehefa tonga ny lalàna dia diso ny olombelona. Ny antony dia tsotra, tsy tanteraka ny olona tamin'izany noho ny ota, dia nitady sorona raha latsak'Andriamanitra, dia hitany hoe tsisy aptana mety aminy, fa olombelona anankiray sady Andriamanitra atao hoe Jesosy nanolotra ny aina. Ahoana ny hatanteraka ny famonjena ny olona? Nandefa ny zanany latokana Jesosy ho Andriamanitra ray ho faty Jesosy Kristy ho an'ny mpanota zay tsy nangataka famonjena taminy. Zay no atao hoe fahasoavana. Tsy valim-bavaka ao no nahatongavan'i Jesosy fa fihevitran'Andriamanitra ho anao. Noho izany no fitiavany dia ambony lavitra metry no nietaetanao ila ny fanampiany. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra fa raisy ny safidy tsara nomezana voninahitra azy amin'izay zavatra efa vita anao. Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no naneho ny fitiavany sy ny fahamarinany ho amin'ny fanoloran-tenany. Satria teo izy nahatanteraka ny famonjenantsika zato isan-jato. Hoy izy hoe, ry mpanota tsy tiako ho faty amin'ny fahotanao enenao fa minoa dia ho vonjena ianao. Tsy tokony ho faty enenao amin'ny fahotanao sy ny fahalotonao raha izy Jesosy dia jereo androany ireo antoka rehetra lehibe ny amin'ny fahatsarana vokatry ny famonjena, mandava faharatsiana, maneke fiainana. Ny fanomezany iray ho antsika dia ny zanany fa tsy ny fananany. Aza teren'Andriamanitra maly ianao amin'ny fananany, fandana aloha ataovy izay havananao amin'ny zanany. Raha tsy raisinao ny zanany, tsy homeny anao ny fananany. Romana 9:2-3. Zay tsy niaro ny zanany latokana fa natolo ny homeny atsika Jesosy. Tsy homeny maimaim-pona miaraka amin'ny Jesosy kova ny zavatra rehetra. Ka androany atsangano hoe ny tanan'ny olona zay vonona tena hiavana amin'Andriamanitra. Aza hidina fa mitiafa mafy be ho an'ny Tompo. Fanomezana lehibe ny meny atsika. Ndao atsika eritreretra misy zavatra sarobidy be nomeko anao. Ny fananako rehetra navarotro dia nataoko bolongambolamena anankiray ohatra. Mba navita hvkl zany izy rehetra. Dia nameko anao satria tiako ianao. Dia niraisinao ilay izy eo amasoko. Dia natsipinao any amin'ny lakana nosy. Dia avy eo no mitomany amiko memofo gasy fa anao na. Ny zavatra homeny Jesosy ianao
valeur tsy latsa-danja amin'ny fiainany satria ny aina. Ny zavatra tadiavinao tokantrano milama, fanasitranana, inona koa vaolana, malemo atsangana, tanjaka mahagaga. Nefa nomeny anao tsy ahoanao. Inona ny alalàna fandraisinao le fanomezana? Mamaly ny antony na hafatesany ianao, iaina amin'ny sitrapony, andeha amin'ny fahamasinany, iaina ny fahamarinany, atahotra an'Andriamanitra. Ndraisinao le fanomezana, raha zay ny fomba fiainanao. Atao hoana moa rehefa lavinao zany, dia tsy hoe tsy tianao Andriamanitra, fa ianao misafidy fahaverezana. Rehefa ny lavinao ny fitiavany, dia miantra aminao ny fitsarany. Zay le izy, miantra ny fitsarany sy ny fahamarinany. Androany, raha izy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana, satria tia azy ianao, dia fantatra androany fa hiaino fitarainany ianao. Afaka tsika mivavaka ho anao rehefa avy eo, fa zao minitra sy fotoana zao, minitra sy fotoana anokafanao ny fonao, iombonanao amin'ny mpanao anao. Ny rahan'izay anaitra sy amelona ao anatinao, hiavananao amin'Andriamanitra. Atsangano ny tanan'ny olona izay vonina tena hiavana amin'i Jesosy. Tena renao hoe tsapanao ny fahadisoanao, fa mila ny famonjena ianao mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao. Mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao. Ndao anao elaorako, sao de teu tiao, vianiria kina trachana, sao de teu tiao, titamiao, iau malalo rai sunita naku, titamiau, iau rai kumalalo rai sunita naku. Manirana fiadanam-po, maniria nana fiadanam-po, zaweza teteu tiau. Sy mba hivesatra n'izy io ka, sy mba hivesatra ny ioganao, zaweza teteu tiau. Sandrato ny tananao tia raiko malalo, titamiau raiko malalo rai sunita naku, titamiau raiko malalo rai sunita naku. Firy androany ny tena resy lahatra, fa tena mila miverina amin'Andriamanitra izy. Aza sy nahenatra fa raha renao ianao hoe tena mila anao a Jesosy androany, ndre fatary feo amin'ny fiainana, misy ny atao hoe kion-dalana tsy azo idivirana. Io kion-dalana io tsy hoe kisendrasendra ny nanaovan'Andriamanitra azy teo amin'ny fiainanao, fa fotoana anankiray nanaovany programa manokana ho anao. Mafaly any an-danitra, tsy hoe nisy maty nitsangana 520 fa mpanota anankiray bebaka. Amin'ity takarivo ity,
ataovy azo antoka fa iombona amin'i Jesosy ianao. Aza vela andalo fotsiny zao fotoana zao. Fa tao fotoana tena sarobidy eo nanao amin'Andriamanitra. Mangataka anao asokafo ny vavanao amin'izao resimitra sekondy zao. Sokafo dia mitenena amin'Andriamanitra. Tompo mila anao ny fiainako. Ianao ny faniriako ambony indrindra. Ianao ny etaetako ambony indrindra. Mangetaeta famelana sy famindram-po avy aminao aho. Fantatry fa maty ho ahy ianao ary ndranao nefa nalatsaka aho ho fanadiovana amin'ny faly-toko rehetra. Tsy salasala Andriamanitra. Fa androany Jesosy. Anio dia anio ihany. Fa tsy angatakandro aho. Hiverina aminao Andriamanitra. Raiso ny fonako. Raiso ny fangatahako famindram-po. Fantatry fa zao fotoana zao Jesosy. Zao ny fotoana sarobidy indrindra. Tena irinao sy ilainao ny amiko. Sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Tia ny tenako Andriamanitra. Tia ny momba rehetra Jesosy. Tia ny fiainako. Zay mbola eo ambavoriko mena ho aho afahako miaina. Anatonako anao sy angatahako ny tananao. Iasa mahery eo amin'ny fiainako. Mila anao ah Jesosy eo. Mila ny famonjenao ah Jesosy. Ambony amiko ny fiainana mandrakizay noho izay ilako anao androany. Raiso ny foko. Raiso ny fiainako. Raiso ny fanoloran-tenako. Manena ny amin'ny nanaovako tsinitsinina ny teninao. Hatramin'izay vonina no mpiainy pakato fa tsy ho mpiainy mpanadinoka mitaka ny tenako. Raiso Tompo ny fanoloran-tenako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Atsangano ny tananao. Raha resy lahatra ianao ny an'olo tena ho an'i Jesosy. Raha sambany ianao androany ianao fanekena amin'Andriamanitra. Rehefa nisy nanao fanekena dia idino. Fa le olona mbola tsy nanao fanekena tamin'Andriamanitra. Fa vao manomboka andray an'i Jesosy mihitsy amin'ny fanoloran-tena amin'ny fony manontolo. Makanisa aty aloha nareo. Makanisa fa hivavaka manokana ho anareo ako. Makanisa aty aloha. Aza menatra. Aza menatra olona zany. Tsy olona ny ona aminao rehefa tapitra ny andronao fa Jesosy. Aza menatra nizanizy. Makanisa aty aloha. Eto, eo ka, eo ambany eto. Eo aloha eo. Jesosy eo. Reto ny ondronao androany. Mangetaeta fiombonana aminao izy. Mangetaeta firaisana aminao izy. Mivavaka eto anatrehanao Andriamanitra. Mba hatateraka ny fanekenao eo amin'ny fiainan'izy ireo. Tsika rehetra aninjitra ny tanantsika ty aloha ho an'izy ireo. Atsangano ny tananareo ankavanana. Dia avereny miaraka amiko zao vavaka izao. Jesosy eo. Mamindrafo amiko. Mamelany fahotako rehetra. Vonjeo a Jesosy. Vonjeo fa milanao a. Androany Jesosy. Manao fanekena aminao a. Raisiko ianao tompoko. Raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana. Midira ato anatiko. Manjaka ato apoko. Soraty eo amboky ny fiainana ny anarako. Zanak'Andriamanitra. Milanao a Jesosy. Milanao ny fiainako. Manjaka Jesosy io. Pony lanitra. Misaotra Tompo. Amen. Aza hidina ny taninareo. Tsika rehetra hivavaka ho andry zareo. Raha io. Tehirezo reto mpanolo teny reto. Mba ho tanteraka araka ny sitraponao ny fiainany. Aoka ho voavonjy izy dia ho voatahiry. Mandra-piavy izay andro izay dia ny fiverenanao any amin'ny raho any lanitra. Apakatra azy ho isan'ny olonao. Aoka ny fitiavany, ny fony. Ho tafatoerana sy ho tafajoro araka ny sitraponao satria zanakao izy. Tanteraka izany amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Eto amin'ity fiangonana ity dia misy ny mpiandraikitra. Ary zareo miara-miasa aminay. Ao anatin'ny FMK
dia tsara raha mba menareo ny fiangonana ny contact nareo hitohizany fitondrantsika mambavaka nareo tsirairay avy a atateraka amin'ny fanoloran-tenanareo dia voaraiko a ny etaetanareo amin'ny alala mpitandrina sy ny mpanompon'andriamanitra eto an-toerana ny tohizany vavaka zay tokony anareo ndaontsika itiatanina mafy eo any zareo a ho voninahitra andriamanitra aza vela izy hoe mandeha fotsiny efa amin'ny contact anareo mba ahafahana manoya an'izay alleloia raisina vetivety raisina vetivety raha mba misy hoe afaka tonga dia mba mandeha tsirairay maka dia zay ny tena irina indrindra mba mety eo mitoerana misy atsika ahofany amin'ny lanitra ny taninao dia andao hisaotra n'andriamanitra mifotsika manontolotsika misy marary ve eo aminareo atsangany ny tanan'izay marary mila vavaka zay mila vavaka rehetra dia afaka ihany koa makety aloha ny marary rehefa vita mifandraisana ny zareo raha misy marary moa zany eto dia tsy miala tonga dia tsy miala fa tonga dia eto na mareniny ianao na tsy mahita ny masonao na misy fivitosana any tsy manao miracle tsika akory fa Jesosy Kristy ny mahagaga amen dia za tena mino fa fotoana zao andraisanao an'izany fanasitranana avy amin'Andriamanitra zany ataontsika ngataka amin'ny fanamasina eo mitoerana misy atsika fanamasinao milanao zay fanamasinao manatenanao zay oka ny kasikeo sy ny fahafenonao hiasa amin'ny fiainan'ny olona zay mangetahetanao le zanakadala rehefa miverina dia tsaroky le rainina miana azy ny teny hoe ty zanako ty matika velona indray verika hita indray tonga dia nampidirina ao an-trano izy nasianao kapa vaovao ny tongo ny peratra ny tanany nampitafianao kany tsara tare izy ary androany Jesosy inoko fa eto amin'ity toerany tianao mpanasitrana ny olona rehetra mitsangana amin'ny toerana misy atsika tsangana indray eo amin'ny toerana misy atsika hivavaka isika halleloia fanamasinao feno zay osory zay otrony zay halleloia fanaimasino sandrato ny tanantsika tena ataovy eo anatin'ny fonao mily sika fanaimasino milana
fianono antena, fianono antena isana. Azahidina ny tananao mambo miteny amin'ny fanamasina ianao, fanamasina kasio ny fiainako familanao a aoka ny foko izay nisokatra teo am-pelantananao, teo anatrehanao. Isy fiatraiky any eo amin'ity tenako mety maty ity nikasika ao androany, anova sy anaisitra izay tsy nambolenao rehetra eo amin'ny fiainako. Maniry ny eona aminao a, maniry ny andray nikasika ao a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mangataka anao ametraka ny tananao amin'ny faritra marary, apetrao amin'ny faritra marary ny tananao. Ao anatin'izao vavaka izao dia manana fanantenana, fa tsy ny tananao mipetraka iny akory no hitan'Andriamanitra, fa noho ny finoanao an'i Jesosy dia izao ny famantarana manaraka an'izay mino. Ametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Ianao ihany no mametra tanana aminao ary ny vokatra izay dia fanasitranana. Hoy Jesosy, manonona ny tenim-panasitranana amin'ny rofo rehetra eo amin'ny vatanao izao ankehitriny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mareniny ianao dia misokatra mandrenesa amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy mahita ianao dia mahirata amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ohatra ka mony ianao dia mitenena amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ho an'ny malemy tsy afaka mihetsika, tsy afaka mitsangana. Raha misy fanaintainana tsy ahafahanao tena mandeha tsara na mamindra tsara, afaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko ny fivitosana na kansera hiaisitra amin'ny anaran'i Jesosy. Reo fanaintainana na rhumatisme na arety nozatra na any amin'ny ati-doha na ho an'ny atenda na ho any amin'ny vavony na aty na sarakasy na diabety, zay anarana aretina rehetrarehetra ambarako amin'ny anaran'i Jesosy, miaisitra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ambarako sy tononoko no ny herin'ny anarany ny fahasalamana tanteraka ao anao, na fahaverezan-tsainy zany, na asany devoly manarona anao zany, na fiaina tokantrano sy milamina zany. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy misy fiadanana, misy fifaliana. Raiso teneny hoe raisiko amin'ny anaran'i Jesosy, raisiko amin'ny anaran'i Jesosy, raisiko amin'ny anaran'i Jesosy. Sy anjara-panafahanao amin'ny vahaolana, amin'ny tanga manahirana rehetra eo amin'ny fiainako. Mahatoky ny tanan'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra androany arivo fa hikasika ny fiainako manokana izy. Misaora azy amin'ny fonao manontolo, avaofany amin'ny lanitra ny tananao dia teneno Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'ny kasika ao, ny amin'ny fanasitrananao. Misaotra fanamasina ny kasika ny fiainako, amin'ny fahafenona, olom-baovao mendriky ny andray kasika avy aminao ho anao rery ny fakasitrana mandrakizay. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika tia tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Orakoraka mafy be ao mpanjaka sy tompony tompo. Raha eto ianao amin'izao fotoana izao, atsangana ny tanan'izay nandray fanasitranana androany. Rena hoe sitrany ianao, rena hoe tena nafahan'Andriamanitra ianao, afaka ny douleur sy ny rehetrarehetra. Makanesa hoe ty aloha fa confirmeko ny fametrahantanana ilay izy, confirmeko ny fametrahantanana ilay fanasitranana voarainao. Makanesa ty aloha, inona ny zavatra nitranga? Io pasteur Jao, pasteur Tina Safady anontany hoe inona ny zavatra nitrangana nasitranany tompo anao? Tanako ty tsy nahay nitangana ambony ohatrao mihitsy, tsy nahay nakatra ohatrao mihitsy ty tanako ty, fa rehefa nivavahana teo dia tena tafakatra ambony teny. Alleluia. Jesosy Kristy izay nanasitrana anao hitahiry ny fahasalamanao hatramin'ny farany. Amen. Ya, izaka ny anarany iray aman-dreny azafady. Anarana azafady. C'est pour l'aventure, je me suis pas planqué dans le matin. Ya, tahu. Orang Yesus Kristus, waktu itu yang menunjukkan Ya, izaka ny anaranao azafady tompoko. Nera. Ya, inona ny zavatra nitranga ty amin'ny fiainanao? Nitranga amin'ny fiainako dia mila fametrahan-tanana avy amin'ny pastera satria misy sakana maro dia maro amin'ny fiainako. Izay nahatongavako eto. Jesosy. Zay sitrana ny confirmeko aloha fa hivavaka ao amin'ny vavaka ho an'izay mbola manana ihany rehefa avy eo.
zay sitrana rehetra makanesy aty zay afaka teo a ho voninahitra Andriamanitra. Ya, nisitran'i Jesosy ve ianao teto amin'ny toerana ity? Inakay narary anao azafady? Narary be foko tonga tady dia sitrana rehefa nifavaka teo. Dia amin'izao efa tena tsapanao sitrana? Tsapa mazava tsara amin'izao. Ahoana ny fiseho an'izy? Amitobotoboka be. Misy fanaitainana dia rehefa avy mivavaka dia nazava be. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Latsika ity tanana mafy an'Andriamanitra. Izaka ny anaranao azafady toka? Masizana. Ya, nisitran'i Jesosy ianao teto? Narary ny lohako dia masika ty fanaitaina dia manaitaina. Dia nametrahako tanana teo dia afaka mifanaitaina. Isan'ny sitranin'i Jesosy teto ve ianao? Ie, isany. Inakay ilay narary anao azafady? Voadona moto za maly dia ninjera mafy dia tato amin'ny tanana tato ny vo dia tsy naninona fa tonga tany an-trano amin'izay nanaitaina be ilay izy dia vao nametrahana tanana dia sitrana izy. Afaka atsangana ve ilay tanana? Iza nanao an'izay? Jesosy. Latsika ity tanana mafy ho an'i Jesosy. Iza ny anaranao? Iolo. Sitranin'i Jesosy? Tompoko. Taiza narary? Nifiko teo nanaitaina dia vao nakasiako teo ny tanako dia pastera mivavaka dia tonga dia afaka. Amin'izao tsy maninona intsony? Tompoko. Iza nanao an'izay? Jesosy. Latsika ity tanana mafy ho an'Andriamanitra. Misy olona tenen'ny fanamasina eto eo amin'ny vehivavy le izy eo amin'ny partian'ny kibonao gauche ambany ato narary akavia moa zany akavia narary dia miteny amiko Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe tsapaola izy fefa-tsy aotsony tsapaola izy fefa-tsy aotsony a dia makanesa eto ianao confirmeko le izy a fa mifanamasina ny mahita anao sy milokalize anao makanesa ty aloha aty ho confirmeko le fanasitranana fa miteny amiko Andriamanitra. Alleluia. Izaka ny anaran'ny neny? Madame Fanja Toboka. Taiza ilay narary anao? Ty eto ty. Amin'izao tsy maninona intsony? Efa azoazo. Iza ary nanao an'izay? Jesosy. Latsika ity tanana mafy ho an'Andriamanitra e! Fanasitrananao ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndana fefafa kely. Teraka amin'ny fanasitranana. Amen. Iza ny anaranao kay? Sideony. Sideona. Narary ianao tonga teto e? Misy zavatra marary ato fa tsy dia rehefa rahana rehefa misy fotoana marary. Fa zao izy tsy renao? Amin'izao tsy maninona intsony? Namofo mamay be rehefa nametrahana tanana teo. Mofo mamay. Ary amin'izao? Tsy maninona. Iza ary nanao an'izay? Jesosy. Latsika ame voninahitra an'Andriamanitra tia tanana ho anao. Iza dia narase? Sandrine. Sandrine. Taiza ary narary an'i Sandrine? Tato ambany tato dia misy fotoana ilay izy tampoka teo tampotampoka tonga dia manindrona be mihitsy dia malemy mihitsy tafapetraka mihitsy dia vao teo koa ilay izy vao miverina fa vao nametrahako tanana ilay izy tonga dia afaka ny zavatra ny ala tao anatin'ilay izy. Iza ary nanao an'izay? Jesosy. Latsika ity tanana mafy ho an'i Jesosy. Ny anaran'ny neny ary? Tina. Ndre tsara le anarana. Alleluia. Taiza ary narary anao ary? Tato za le avy nididy an'ilay zanako dia marary be ato amban'ilay avy nididina iny dia izao le izy efa tsy maninona intsony nametrahana tanana teo. Vao niditra teto zany ianao mbola narary? Tamin'ny niditra teto talohan'ny fotoana mbola narary ny kibonao? Misy fiatsiahana le izy dia le zanako moa vao maty voaingana iny dia ohatry ny vao mainka manaitaina be foana le izy dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa efa tsy hainiko marary intsony izy izao.
tena tsy marary tsony tsy maninona tsy izy ary nanao an'izay jesosy ndo tsika itia tanana mafy an jesosy e ny anaranao tompoko madame lolo nositran jesosy manana le aretina kitiratirana reny dia ny azo ao tena fahitako hoe tena fa jesosy tena anafaka tena manana tena fa misy fiovany mihitsiny izy tena marina lefa manana ny fahazotoana ny vavaka anao sanandro olohany atorenao tsy tapaka iny tena marina dia andriamanitra nao zavatra mahagaga ny fiovany mihitsiny tena marina tena faly be zany ianao tena faly be tena manana mihitsiny izany nanasitrana anao ary jesosy tsika itia tanana mafy an jesosy amen misy olona hoe nitondra marenina na ohatra zany na olona mety hoe mila fametrahan-tanana atsangany ny tanan'izay mety hoe olona nitondra hoe marenina na manana problème amin'ny sofina na ohatra zany tsisy mandroso avy mbola misy marary ve nefa hoe tokony mbola ivavahana ohatra ny marary fa mila ivavahana tsangany hoe makanesa ty ary roa telo eo anangatanan'ireo dia makanesa ty aloha moa ararotintsika fa jesosy ane eto tsy any izy rehefa avy eo fa afaka miaraka amintsika foana izy rehefa atsona ararotina hoe mba miara-mivoreto tsika dia mivavaka dia zao zay ihany zay fa tsisy mitsangana tsony pasteur John mba apio amin'ny fametrahan-tanana dana sara mira inany mahazo azy petra fatra marany hitako ny zanako tanatin'ny fotoana mbola tsy hitako ny zanako tanatin'ny fotoana dia sary Facebook ihany no ahitana Isaky mba hiteny ao dia miaotra, isaky mba hilaza ao dia matahotra, efimpirimpiry mo fankehitriny
sopa faolombaovao ny androandroany lazako an Jesosy fanompo azy aho ny androandroany lazako an Jesosy fanatazy aho ny androandroany lazako an Tompa izy rery any anyolo tena ho an Jesosy mpamonjy aho Alleluia. Totsika merina voninahitra an Jesosy hatrany fa miala izy manasitra. Izaka ny anaranao azafady? Nomena. Afaka tantaraina kely ve nomena? Inona nazo anao dia nositran Jesosy teto ve anao? Ie, amolo 11 dia rehefa nihira dia misy fotoana reraka be rehefa ilay mitakatra dia tamin'ny hira farany teo dia henoko hoe tsy naninona intsony fa nataka be eo amin'izay. Iza nanao an'izay ary? Jesosy dia fanimpanina ihany koa dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tsy maninona intsony izy amin'izao. Dotsika eo rakoraka mafy an Jesosy e! Maza ho toerana tompoko. Iza ny anaran'se? Iaina. Nositran Jesosy? Ie. Inona le aretiny? Nisy fotoana nitendako narary dia vao vavaka dia tsy naninona intsony. Amin'izao tena tsy maninona intsony e? Ie, tsy maninona intsony. Iza ary nanasitrana ny aina? Jesosy. Dotsika ity tanana mafy an Jesosy. Izaka ny anarany aina azafady? Iza? Oly. Ya, nositran Jesosy teto madame Oly e? Mitoboka. Taiza ary narary? Marina misy aza mpampisaviana dia matoky fa mitondro Jesosy. Amin'izao zany efa mahatsapa fa efa tena afaka? Mahatsapa fa afaka simba efa. Efa manam-piadanana tsara? Tompoko, tsisy tanitra intsony. Iza ary nanafaka anao? Jesosy. Ndao tsika ity tanana mafy an Jesosy ary. Ny anaran'ny nena azafady? Tina. Nanasitrana Tina be da be Jesosy androany. Alleluia. Taiza ary narary anao ary? Zazakely voansery lava dia rehefa misy dia misy raha fa vao nametrahana tanana dia sady efa tsyamisefosefo tsony izy no afaka maina tsara. Ndao tsika ity tanana mafy an Jesosy. Iza nanasitrana anao? Jesosy. Jesosy irery any. Eto ve pasteur Iady miaraka amin'ity rahalahy ity? Avasa pasteur mba baptise. Ina le nahazo anao zafady? Nitsofoka efa elaela zahay nanomboany ny arety nitsofoka izy indraindray tsy marary fa mandroatra moa zany misy zavatra ho henoko mangidihidy zany eo anatiny ao dia io zavatra io mahatonga tsamaheno inina isiny rehefa tena nomboka ny io zavatra io mandeha ao anatiny nitsofoka ao dia androany aho tena henoko mihitsiny fa bisibisika ny pasteur teo dia henoko hoe maheno aho ve ianao dia hoy izy hoe maheno aho bisibisika izy. Tianao Jesosy. Dao tsika tiaka mafy tsara ho an Jesosy. Iza ny anaran'se? Adrien. Ya Adrien. Nositran Jesosy teto? Taiza ary le narary any Adrien? Tato amin'ny kiboko ngeza be ilay izy dia niena.
ngeza be tao amin'ny kibony adrien dia amin'izao ny aina liena le izy amin'izao lehibe ny kibony vonto ny kibony eto aloha eto ny vonto iza moa miaraka taminy iza miaraka taminy izy tsy miaraka taminy avety vetivety mivoto ny kibony a ohatr' zany ny ray sokle izy tena ngeza be dia ohatran'ireny tanareo ohatran'le baolina migonfle dia gonfle reny ahenan jesosy ohatr'izotro dia io izy fisaka io ray aman-drenynareo hoe mba tatareo kely vetekely zafady efa asanga amin'izay 7 volana taty Ambositra dia nanomboka narara izy dia izay mampahi anazy ohatran'io le tsy fantatra le izy fa mingeza fotsiny ny kibony dia isorana an'Andriamanitra zany fa efa mihena tsara izy zao asio orakoraka sy diaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toeranareo ary manasitrana ve Jesosy izaka ny anaranao azafady tompoko Mirana ny anarako mirana nositrany Jesosy teto amin'ity toerana ity ie tena sitrany andao ary mba hijorotsika vavolombelona amin'ny fiangonana hoe taiza ary le narary any mirana nanana retim-po efa hatramina kely anahy dia rehefa misy zavatra mampalelo anahy dia marary foana foko dia rehefa nametra amin'ny pastera tanina dia tena faly aho fa sitrana tena sitrana ie tena sitrana ahoana ary natsapany mirana fa sitrana tena sitrana e tena faly aho fa tena sitrana dea tsika ity tanana mafy any Jesosy iza ny anarany se princesse nositrany Jesosy teto princesse ie taiza ary a narary amin'ny princesse isako ny ambary dia marary hany nifiko anakirotony dia rehefa mivahoaka tamin'ilay tandro teo aho dia nandray pastera dia sitrana sa tena sitrana afaka ve ie afaka dao tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy Halleluja! Halleluja! Tikane halleluja voninahitra ho anao Andriamanitra eto ny fanatriany miasa izy manasoa manatsara ny fiainantsika tiaka mafy be ho azy tena tsara indrindra ho an'Andriamanitra le manasitrana le manova fiainana le miasa ho antsika tiaka mafy ho an'i Jesosy